Onotrana raha tompoko raha ny fironana mandritra ity herinandro ity dia omaina aloha amin'ny ankapobeny manerana ny faritra maro eto Madagasikara amin'ny fizarana voalohany amin'ny herinandro. Azo vahana ihany koa ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny atitany avaratra i Madagasikara eny. Manomboka amin'ny alakamisy na ny zoma izao kosa dia vinavinaina iverina indray ny orana tandrifin-drahona any amin'iny faritra atsimony Madagasikara eny. Azorana malefaka ihany koa moa manomboka amin'ny alakamisy na ny zoma izao ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Isava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana indray dia tombanana isy fiakaran'ny kely ny maripana manerana Madagasikara raha oharina tamin'ny herinandro lasa teo zany dia vinavinaina afana kokoa ity herinandro ity. Vinantoetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola azo orana tandrifin-drahona ihany any amin'iny morontsiraka ny faritra Androy, Anosy ary ny tapany atsimo ny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara eny. Torak'izay ihany koa moa azo orana tandrifin-drahona ny voamaraina any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia osy ambanan-drahona kely ihany indraindray any amin'ny morontsiraka ny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana. Torak'izay ihany koa ny any Fitovinany, atsimo atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingavy masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 13 degré zao ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana, 5 hatramin'ny 12 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, ananika 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky. Ny vinantoetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo vahana hatramin'ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny atitany iray manontolo. Mety azorana malefaka ihany ny tapany atsimo ny faritra Isava sy Ambatsoa. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 4 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky. Ny vinantoetry ny andro amin'ny alarobia ary namaranantsika sahady dia mety azo orana tandrifin-drahona ny amin'iny manodidina ny morontsiraka ny faritra Anosy. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha mahakasika ny maripana amin'ny alarobia izay zao dia manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, ananika 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinantoetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao manaraka indray. Feno matoboka.